أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Amin'ny an'Andriamanitra lehibe fiantrana ilay be indrafo. Olazainy amin'ny mpahamarinana aminao ny tantaran'izy ireo. Izy ireo dia tanoran'iny tompony, ary nampitombona ny fanarahan'izy ireo ny lala mahitsy. Natanjahana ny fon'izy ireo, raha nitsangana iteny izy ireo hoe: ny tomponay dia ny tompon'ny lanitra sy ny tany. Tsy maintsy Andriamanitra hafa velively izahay ankoatra azy. Raha tsy izany dia mivadika amin'ny teninay izahay. Fa maninona re mitrangary amin'ny liqao? Fa Andriamanitra takinina loatra re io tompon'izy ireo io izay faly amin'ny famonoan'olombelona sahala aminazy ihany. Mba himehezana ireo mpanjaka sy ireo olona ratsy fanahy ireo. Ilay Andriamanitra marina dia tsy mba faly amin'izao tsindro azo lena sy famonoan'olona izao. Na dia anao ary maranitsy valiko amin'ny fety io. Toneo ny fonao ry alika tsara fo. Tsotra tokoa ianao hatramin'izay nitezako anao. Izaho koa ny mba mitovy aminao mba mahatsiaro malahelo Fa maninona amin'ny mahatsiaro malahelo anao ry rahalahy? Ary naninona no nandao ny fety tahaka ahy koa ianao? Anisan'ny haiziny vatana ny alahelo ry rahalahy. Hitanao amin'izao fa tena tsatsany hajambana tokoa ny olona rehetra. Andriamanitra izany no tompoiny. Ary inona ny fahafinaretina azo amin'ny fetiny Dikanosy izay falifalian'izy ireo amin'ny ran'olombelona antsoin'izy ireo ho fanompoana azy hono izany. Tsy misy Andriamanitra mahafoy izany, fa Andriamanitra dia mamindra-fo amin'ny mpanompony. Andriamanitra hoe fa izy izany Andriamanitra izany? Andriamanitra dia ilaina tsara ny fanamboarana ny zavatra tamin'ny endrika tokana. Tsy misy Andriamanitra afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Ny eny amin'Andriamanitra fa henoko foana izy na atoandro na amin'ny alina. Tsy misy Andriamanitra hafa-tsy Andriamanitra irery ihany. Mianena mafy fa tena maheno ny zavatra mitsangana rehetra manodidina ary zaho mitena an'izany koa. Tsy misy Andriamanitra hafa-tsy Andriamanitra irery ihany. Wallahi, fa na zaho koa dia maheno ny foko mamerimberina an'izany. Tsy misy Andriamanitra hafa-tsy Andriamanitra. Misy Andriamanitra hafa-tsy Andriamanitra irery ihany. Tsy misy Andriamanitra hafa-tsy Andriamanitra irery ihany. Iza mamerimberina izany fihezanteny izany? Miveritsika fa isika irery ihany maheno azy izany. Tsy misy Andriamanitra hafa-tsy Andriamanitra irery ihany. Tsy misy Andriamanitra hafa-tsy Andriamanitra irery ihany. Tsy misy Andriamanitra hafa-tsy Andriamanitra irery ihany. Ataovy ambanimbany ny feonareo ry mpino an'Andriamanitra marina ireto. Dia andaontsika fitolahy vororampitso amin'ny toerana izay tena azontsika antika tokoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب
ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Amin'ny anan'Andriamanitra lehibe fiantrana ilay be indra fo. Dia ilaza izy ireo hoe 3 izy ireo fa ny fahefany dia ny alikany. Ary ho indray izy ireo ampijerena mialony zava-miafina fa 5 izy ireo ny faheniny dia ny alikany. Fa ho izy ireo 7 fa ny fanimbalony dia ny alikany. Dia lazao hoe mahafantatra tokoa nisan'izy ireo ny tompoko fa vitsy ihany no mahafantatra azy. Aza miadevitra mikasika azy ireo raha tsy amin'ny fomba miharihary, ary aza manontany olona ny momba azy ireo. Tsy haiko mihitsy fa ohatrany tsy azoko mihitsy zany ny haiko zany. Fa nahoana toa tsy tazako mihitsy inga iamlika androany ilay anadahin'ny mpanjaka vavy iny. Mety marary angamba ilay anadahako ry Andriamanjaka. Hitako izy tamin'ny malina nalavitra n'ilay fety no sady tsy faly ery. Fa maninona tsy faly izy? Moa ve nisy olona famaly taminy? Fantatro ihany tompoko iny anadahako iny fa tena malemy fo. Tena tsy tia mihitsy ny mahita an'ireo liona be da be mihinana an'ireny andevon'ireo izany. Fa nahoana? Henoko fa tena sy faly tamin'ilay fety ihany koa izy. Inona hoe mila iamlika zao de zao. Ary ianao rahalahy, fa inona no nolazain'ny fonao taminao? Salaminena ny filazalazan'Andriamanitra aminao. Mpamorona ireo lanitra sy ny tany. Ary ianao ry rahalahy? Vila mandrakizay tsy miankina amin'ny iza. Ary ianao ry Jesosy? Le mifanaisy mafantatsy ny miafina. Ary ianao? Feno fahambonena sy fahamenjena izy. Ary ianao? Fahazavan'ireo lanitra sy ny tany. Ka ianao ry amlika, inona no nolazain'ny fonao taminao momba azy? Izao no nambarany tamiko hoe izy dia tsy misy zavatra mitovy amin'izany, ary izy koa dia maheno sy mahalala ny zavatra rehetra. Andriamatoa Iamlika, mitady anao zao dia zao ny mpanjaka. Tonga dia mandeha anareo fa manaraka anareo avy ety aoriana aho. Mino an'izany ianao tompo, tsy manatsininy anadahako iny. Iza ary ireo enina hafa ireo dia tsy mino izay inononantsika, tsy manaraka ny finoantsika izy ireo, ary tsy mankatoa izy ireo. Nefa zaho ny mpanjaka, koa raha miala azy ireo aho dia horava ny amiko sy ny fanjakako. Hainao zaho ry mpisorona. Ilay mpiasana mafatrapo tompo. Eto ty amiko izy 7 ireo, na dia anatin'ny ranomasimbe any, na anatin'ny kibon-dreniny izy ireo, na ambadika ny rahona any an-danitra aza. Akaro aingana io vato io, amin'izay ho hitany daholobe ny anaran'ireo olona 7 milahatra eo ireo, mba ho porofo any rehetra. Koa niza mahita ny iray amin'ireo izay voasoratra anarana ireo, ka tsy samy milaza an'izay misy azy ireo, dia tsy maintsy hiarany sazy sy ny fahafatesana izy. Mitady antsika maneran-tany angeny miara-mila amin'ny mpanjaka e. Aza matahotra izany ianao ry Amlika.
fa hankintsika amin'Andriamanitra ny finoantsika. Ka nanaratsika ny voasoratra ao amin'ny vatobe ao ary misy farisoa miandran'ireo izay manambara ny toerana misy atsika ihany koa. Sazy fahafatesina no miandran'ireo izay mahitatsika nefa tsy mampilaza an'izany ihany. Tompo, any aminao ny tsoanay. Ory le fitsoan'ireo mpitsoaka. Ry le mpamonjy amin'ireo izay mila vonjy. Tompon'Andriamanitra io ianao ny fiherenay. Tomponay sy tompon'ny lanitra sy ny tany. Tsy mba miandry zavatra hafa Andriamanitra koatra azy izahay. Raha tsy izany izay dia mivadika amin'ny teninay. Andriamanitra, avoty amin'ireo olona very izahay. Ireo vahoaka anay ireo dia tena nak'Andriamanitra hafa koatrany. Koa raha tsy mitondra pirofo mazava aminy izy ireo dia inona moa izany fa iza ny mpanao ny tsirariny indrindra raha tsy izay mamoron-dainga amin'Andriamanitra. Ilay mpamaly ireo izay tsy akaterena ka Andriamanitra azy izy ireo. Pandeha ho aiza anao ry Imrany a? Avy aty ianao sao dia hanambara ny misy antsika ry Imrany a? Hamrany, fa maninona anao tsy manatona e? Niafina aiza anao teo ry Imrany a? Bravo ry Imrany. Fa fomba ahoana no nahitany an'ity lavabato ity? Mila tsy ho hita mihitsy ny fidirana ao amin'izany a. Ndao sitrika ao anatinao e. Ry tovolampino a. Sao dia tianao soa amintsika amin'io lavabato io ary Andriamanitra. Andriamanitra, ho anao ny fidirana sy misaorana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا Amin'ny an'Andriamanitra lehibe fiantrana ilay be indrafo. Iverinao fa ny olon'ny lavabato sy Ar-Raqim dia zava-mahagaga lehibe amin'ny fahagagana vitanay. Raha ny afina atao amin'ilay lavabato ireo tanora dia hoy izy ireo, ry tomponay eo, omeo famindrampo avy aminao izahay, ary omeo anay ny fahintsiana amin'izay rehetra mikasika anay. Koa dia nataonay marenina ny sofin'izy ireo, tsy nahatsiaro tena tao anatin'ny lavabato nandritry ny taona maro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Amin'ny an'Andriamanitra lehibe fiantrana ilay be indrafo, ary no heverinao fa mahatsiaro tena izy ireo nefa matory. Ary navadibadikay tamin'ny ilany ankavanana sy tamin'ny ilany ankavia izy ireo, ary ny alikan'izy ireo dia teo amin'ny fidirana miapatra ny tongony. Raha tazanao izy ireo dia nandositra azy ireo ianao, ary ho feno tahotra tokoa ianao eo anatrehan'izy ireo.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Amin'ny anan'Andriamanitra lehibe fiantrana ilay benitra fo dia nijanona 300 taona tao andavabatony izy ireo ary ny ampy 7 taona dia lazao hoe fantatr'Andriamanitra ny fepitoana no nenan'izy ireo tao. Azy ny zava-miafina ny an-danitra izay ty ambonin'ny tany, mahita sy mandre tokoa izy. Tsy manana mpiana iray aza ankoatra azy izy ireo, ary tsy misy na iray aza mikambana aminy amin'ny didy izay napetrany. Tsy misy Andriamanitra afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Tsy misy Andriamanitra hafa-tsy Andriamanitra irery ihany. Tsy misy Andriamanitra afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Tsy misy Andriamanitra afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Firy andro ianareo no natory? Tory indray andro angambany tsika. Na andro vitsivitsy an? Ny tomponareo ihany no mahalala hoe natory firy andro ianareo izay. Aleo ny ray amintsika mitondra ny reto vola ireto makany amin'ny tanàna. Mba hividy sakafo tsara ho antsika. Tokony mba mailomailo any izy amin'izany mba tsy hisy olo hatsikaritra ny momba antsika. Raha vao hitan'izy ireo sika dia ho fehzin'izy ireo na ho entin'izy ireo eo amin'ny naman'izy ireo eo. Tsy afaka amin'izy ireo tsony sika. Aleo zaho no hivoaka any. Ombanao any Andriamanitra rahalahy. Mba mitandritandrema ihany ianao e. Ory vahoako, mamenareo sakafo izay ilaiko re aho e. Avelanareo sy ny mombahy. Tsy anome zay raha tsy lazainao aloha izay toerana zonao ny vola taloha io e. Tsy nalaiko io, fa vola vidianako sakafo io. Kanefa io anie tsy vola miasa amin'izao fotoana antsika izao e. Vola taloha io, vola efa taloha be. Batoro izany vola izany. Isaly io sika. La antitra efa mihoatra ny 100 taona io. Tena vola taloha be tokoa io ka. Tsy misy nahatratra izany izay taranaka misy anareo na ny taranaka tao aloha. Izy io efa tamin'ny fotoana Pasaka Dakianosy. Dakianosy hoe? Efa ho 300 lasany izay e. 300 taona hoe? Mahery ny 300 taona mahery hoe? Tsy misy ery-tanjaka afa-tsy amin'ny Andriamanitra. Derany ho an'Andriamanitra. Izany fotoana rehetra izany ve no efa nandalo tamin'ny fotoana Dakianosy e? Tsy apetsaka mihitsy ianao tovolahy raha tsy voatantaranao aminay ny mombanao. Ary avy aiza ianao? Ary inona marina moa no nanjoanao e? Ary inona koa no tsy ambaratelo ny vola io ka? Dia nisitrika tato anatin'ity lava-baty izahay. Noho ny finoanay no nampitsoakanay tamin'izany. Derany ho an'Andriamanitra. Tena afaka tokoa izany. Afenin'Andriamanitra tato anatin'ny lava-baty tokoa ianareo. Niahy anareo tamin'ny famonjam-pony tokoa izy, ka tafajanona 7 sy 300 taona tato ianareo. Nefa natory avokoa nareo tamin'izany. Derany ho an'Andriamanitra izay mahefa ny zavatra rehetra. Izy no mamelona ny maty, ary mbola hamelona azy ireo indray amin'ny andro fitsanganana. Lasa maty indray ilay tovolahy tao anatin'ny lavabato. Ary inona no ataontsika amin'ity toerana masina ity izany? Ary io fahagagana lehibe io? Andao afenina ity toerana ity e, mba hijanona hiafina trano. Na andeha ataontsika toerana fitsidihana afaka nalesona eto. Ndao nangana na toeram-pivavahana ny eto e. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Amin'ny an'Andriamanitra lehibe fiantrana ilay bindra fo. Ary dia toy izany no nataonay mba ahitana azy ireo sy ahafantarana izy ireo fa ny fampalaitan'Andriamanitra dia marina tokoa ary tsy sarasalana mikasika ny ora. Noho izany izy ireo dia miadevitra mikasika azy ary nanambara izy ireo hoe manorena trano eo ambonin'izy ireo, mahafantatra kokoa azy ireo ny tompony. Fa ireo izay nandresy tamin'ny adevitra dia niteny hoe aoka isika anangana toeram-pivavahana ambonin'izy ireo. كلام ربي ما نافد مدد على طول المدى من يهده الله اهتدى ومن أضل فلن تجد له وليا مرشدا. والصابرون لربهم سيعوضون بصبرهم الله لا لم يخزهم فهو الكفيل بنصرهم.